faly tafomana amintsika indray ry havana amin'ity maraina ny talata fa 7 ny volana septambra ity ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo ndia hitsanganysika idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra ikisaka kely eo amin'ny Efesianina isika. Efesianina toko voalohany andiny fahatelo hatramin'ny fahaenina ho ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra rahin' Jesosy Kristy tompontsika izay tahintsika atao amin'ny Kristy amin'ny fitaim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fidianana antsika atao aminy fonotsim-bola ary ny fanorenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahany fony fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Amen. Hivavaka isika velom-pisaorana anao tokoa izahay Andriamanitra satria fantatray fa nalahatrao ny fiainanay fonotsim-bola ary azy izahay dia efa voatendrinao ho amin'ity fotoana ity. Tongeto izahay tafahoana aminao ary ny fiaonanay aminao ilay feno fahamasinana dia mampiariary ny mahampanota-nay. Ko amin'izany dia tsy misalasala izay no nifaatokiana ny fitiavanao na ianao amin'i Jesosy Kristy manatona anao amin'ny fanetretena ka mangataka ny amelanao ny fahadisoana vitanay na ankariary na miafina izany. Dia mbola ate hisaotranao izahay satria ny herin'ny fanainao masina no nanohana anay ary mbola hitarianao anay ho tongeto dia izany fanainao masina izany ihany no antenainay fa hitarika anay amin'izay fandaharam-potoana rehetra efa nokasaina. Ho anao ny dera ny laza ary ny voninahitra amin'izay rehetra atao eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efesianina toko voalohany andiny fahafito hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efesianina toko voalohany andiny fahafito hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantary ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany ahatanterahany ny fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasany izay mahefa raha teo mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony mba ho fiderana ny voninainy izahay izay nanantena ny Kristy raha teo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino ny sina tomboka se amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahitra. Amen. Ray masino manamasina na ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy hamarino eto ny fanatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao ary feno ny fanahy masina izahay mbola hiandrona ny sainay amin'ny sitraponao ary fantohanay tsara ao anatin'izao fiarahamandinika soratra masina izao. Aoreny ny finoanay ampitomboy ampandrosoy ao aminao izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havana. Manao antsika araka ny voavaky teo ny Efesianina. Boky ny Efesianina dao ary samy mandray anjara
raha mandray anjara ray mitrapitsika dia vatapitra ny lery toko enina sorata amin'ny Paoly tany ampigadrana tany ampifatorana mampitany fanambadiana amin'ny Kristy sy ny fifandraisany amin'ny fiangonana fanambarana ny voninahitra Andriamanitra aiza misy anio ay le perikopa teo na eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahinany vakitsika ary dia ao koa zany ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana miteraka inona araka amin'ny boky ny Efesiana fampihavanana inona koa izy nanoratana fiangonana nanoratana taratasy voalohany fa izy koa fiangonana voalohany amin'ny fiangonana fito sa izy nanoratana taratasy voalohany Efesosy makany amin'ny apokalipsy dray zany dia misy Efesosy fampitaovana ny miaramila ny Kristy amin'ireo fiadiana fito hiatrehana any Satana na koa fianakaviana iray ny mpino ao amin'ny Kristy aiza misy an'izay ao amin'ny toko fahaefatra mazoto mitana ny firaisana amin'ny feham-pihavanana iray ny finoana iray ny batisa iray ngeza be io epistily ny FFKM zany izy ity epistily miaramila epistily FFKM epistily ina koa na koa ny hevitra mivotra ao fahasoavana no hamonjena maromaro ny andin-tsoratra masina manipika an'izany atao amin'ny boky ny Efesiana farany ary izany mbola hiteny voamarika fa metsaka fehezanteny lava tsisy point tsisy virgule hoy izy mpampianatra rehefa lava dia lava ny fehezanteny mba ho miosantinany an'ilay fehezanteny lava dia lava hoe andininy fahafito tsisy teboka mihitsy fa teboka faingo dia faingo avabe ohatr'izay koa ny andininy fahatelo hatrany amin'ny fahaenina be zao marina izany za loatra ny tsy dia nanamarika fa variana amin'ilay faingo sy teboka faingo dia tsy manamarika aizany teboka aleo ary faranantsika eo iny ndia isika hijery kely ny fanampiny mbola azo lazaina momba ny boky ny Efesiana araka izany anaran'izany ary voatondra ao amin'ny toko voalohany andininy voalohany dia nosoratana ho an'ny kristianina tao Efesosy ny boky ny Efesiana epistily ho an'ny Efesiana Paoly nanoratra fanorana hitantsika ihany eo amin'ny toko voalohany andininy voalohany mba hojerentsika toy ny mahazatra ny famarana n'ity epistily ity ny fiarabana apôstôlika atao anatin'ny Efesiana aloha dia ilay manao hoe ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ny famaranana kosa izay fandraintsika fiangonana amin'ny tsodrano dia ilay manao hoe fiadanana ane ho an'ny rahalahy avitiavana mba mifinoana ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona
amen. Misy amen na mamaky an'io mamaky soratra masina indray rehefa hoe amen dia mbola manao hoe amen zay vao mandeha ny ray masino eny ary mba zay le hoe mba tsara mariana atao amin'ny Efesiana zany sika dia sady mahita fiarabana apôstôlika no mahita tsodrano azo tononona sindrianao no mitarika fotoana dia bokyny Efesiana zany ahitantsika fiarabana apôstôlika azotsika mandray teny atolotra anolorana ny tsodrano fa inona koa mbola azo ambara voalaza namantsika teo fa nosoratan'i Paoly tany am-pifatorana ny boky zany hoe tao anaty taona 80 hatramin'ny 280 tao anatin'io taona ny Kristy satria tany am-pifatorana dia tokony hazava amintsika fa tany Roma no nanoratany tany Roma no nanoratany efa nanipinipika andininy teo ihany ny namantsika fa milaza hoe andin-tsoratra masina mba tena tadidinao e toko faharoa andininy fahafolo asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy anao asa tsara dia inona koa sy avy aminareo zany avy aminy aloaloha vakina mihitsy rehefa miteny ramose io dia andininy fahavalo toko faharoa andininy fahavalo amin'ny anaran'ny tompo fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny asa fandrao izy riarie ny foto-kevitra anankiray amin'izay holazaina rehefa avy eo dia amafisin'io toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy io ao re olona ho an'ny Dorcas Kristy ahoana le izy ry Dorcas izy ny fihavana antsika ny toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo i Paoly no nanorona na namakilay tao Efesosy tamin'ny fitoriana ny filazantsara hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny manaraka zany nijanona telo taona teo izy araky ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy faraka amin'ny telopolo nananatra anareo tamin'ny ranomaso tsy moramora nidiran'ny filazantsara tao Efesosy tadidinareo ve le orakoraka hoe lehibe ny dianina ny Efesiana misy filazanan'izany eo amin'ny asan'ny apôstôly rehefa niditra tao Efesosy i Paoly itory ny filazantsara dia raikitra ny rotaka oziny tany amin'ny 72 dia sakoroka oziny tany amin'ny 2002 zany 2004 niova le voambolana dia raikitra ny mitangoronan'ny olona izy dia hoe lehibe ny dianina ny Efesiana fa misy paipaika madinidinika tao dia tafavoaka tao anatin'ny vahoaka ihany ny apôstôly Paoly rehefa nananatra ny kristiana tao Efesosy izy dia ambarany fa telo taona angarangidina zay le asan'ny apôstôly roapolo raky amin'ny telopolo tsy nitsahatra nananatra nareo tamin'ny ranomaso nareo efa nahita pastery ny tomanina nanatra fiangonana rehefa tonga amin'izany ny fitoravavana dia efa mietreta fa tsy lotsony ny mafy fa efa ato kokoa re mafiatoka ange dia tsy mety miondrika mihitsy tsy mety manetry teny nda ho aritsika isy fanamariana kely ireo hitantsika amin'ny taratasy fa ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Efesiana dia antsoinako hoe epistily ny fihavanana ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Filipiana dia atao hoe epistily ny fifaliana epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Filemona
dia epistily ny famindrampo antsony Filemona hoe amindrafo i Onesimosy mpanompo tsy nasoanao izy rehefa tonga maso izy rehefa niaraka tamiko taty ampigadrana efa niova fo izy efa resy lahatra. Ary ny Kolosiana dia mitovy foto-kevitra amin'ny Efesiana, ny voya ny fiombona ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Ireo ilay epistily efatra lazaina hoe epistily ny fifatorana na epistily ny soratany Paoly tany ampigadrana. Averina trany Efesiana, Filipiana, Kolosiana, Filemona. Dia mandroso ary sika rafitry ny boky ilay farany tsotra indrindra izy io. Toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia filazana ny fisiany zany atao hoe famonjena efa vita homana mialoha. Fikasan'Andriamanitra momba ny famonjena. Efa vitan'Andriamanitra mialoha ny planina amonjena asy ianao. Zavatra tampoka zany fa efa tena fanapahan-kevitra mialoha ny bebanao. Fombola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy io ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Ny toko faefatra hatramin'ny toko fahenina dia filazana, firaisana sy fiombona ny fiangonana amin'ny Kristy, ilay lohan'ny fiangonana, amin'ny sampiny eny amin'ny fiarahamonina ary any atokantrano. Izay ny ambaran'ny toko faefatra hatramin'ny toko fahenina. Ny fifandraisan'ny mpino amin'ny Kristy, ny fanehoana fiombonana tsy ao anatin'ny fiangonana ihany fa eny amin'ny fiarahamonina ary ny fiainana kristianina feno fiombonana ao atokantrano. Tsy mpianana mantsika teo ny fanoharana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ao atokantrano toy ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Efa voalaza teo fa misy ao amin'ny toko fahenina misy an'ilay fampitaovana ny miaramila ny Kristy izay averina hatrany hatrany hoe tsy tokony adonoitsika fa fito ny fitafiana tondronao. Fito tadidy ve? Inona ny voalohany? Inona ny faharoa? Ndao re avadika fa tsy menatra mianatra tsika raha mbola mitadidy tsika raha mbola tsy matadidy. Inona ny voalohany? Fahamarinana, sikina. Inona ny faharoa? Rariny, fiarovan-tratra. Inona ny fahatelo? Fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana, ny kiraro. Inona ny fahaefatra? Finoana, apingy. Inona ny fahadimy? Famonjena, kasika, fiarovan-doha. Sabatry ny fanahy. Ny fahafito ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo mivavaka. Na dia tena hoe hitafianao avokoa aza izy enina rehefa tsy misy ny vavaka dia aza manantena andresy. Ny vavaka ilay mikolokolo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka ilay anehoantsika fa anekentsika fa miombonantoka amintsika ao anatin'ny ady Andriamanitra. Ny vavaka izay fanovozana hery entina miatrika ny ady. Dia tsy tokony adonoitsika na eo aza ny fitafiana enina dia aza adonoina fa manandanja ny vavaka. Izay ilay fampitaovana ny miaramila ny Kristy. Eny am-pamaranana moa dia ny fanonana anarana mpiara-miasa Tikiko sy fanaovam-beloma araka ny voalaza teo. Isaky ny mamaraparana ny epistily ny Paoly dia mahitsika ny fanomezany lanja ny mpiara-miasa. Indraindray dia tonoany ny ankapobeny ohatrany ao amin'ny Tesaloniana no hoe ny mpiara-miasa fa misy koa mazana dia teneniny ny anaran'ny mpiara-miasa aminy. Paoly dia anisan'izay mpanompon'Andriamanitra tena manome lanja ny mpiara-miasa aminy.
tena manome lanja ny fiara-miasa amin'ny olo-kafa. Izy zany raha mpilalao baolina dia tsy ilay midribla rery fa tena passe-bola manome lanja ny fiara-miasa amin'ny manodidina i Paoly Apôstôly. Izay ilay drafitry ny boky. Arak'izany ity texte maloanantsika ity ny anjara mofinainantsika dia ao anatin'ny fizarana voalohany ampianaran'ny Paoly Apôstôly ny amin'izany atao hoe famonjena efa voaomana. Famonjena efa voaomana mialoha. Efa novakitsika teo ilay toko voalohany andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina. Izay amafisiny ity anjara mofinaina andininy fahafito hatramin'ny faha-170 ity. Isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika amin'ny fitahimpana rehetra any an-danitra arak'izay ny fidianany antsika. Tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Famonjena efa voaomana. Toy ny fanaontsika dia mba maka voambolana anankiroa isika ahafahantsika mijery teny fototra. Notendreny eo amin'ny 9:20 eo amin'ny 9:10 misy voambolana atao mitovy foto-teny. Hitantsika eo no hoe voatendry ery amin'ny 1:20 hoe notendreny. Fa raha teny fototra nijerena tsy mitovy ny foto-tenin'ireo. Fa midika teny malagasy izy dia ohatrany hoe foto-teny miverina zany. Ilay 9:20 ilay anankiray eo amin'ny 9:10 dia toa milaza hoe ny fahatanterahan'ny andro.Any hoe programa tanteraka. Eto amin'ny 9:20 dia notendreny voafaritra mialoha. Notendreny toy ny milaza hoe efa vita borna. Ny manaraka azo andikana azy koa dia ny hoe efa voalahatra mialoha. Ray zany hoe fahatanterahany fotoana fa ny anankiray dia tena hoe azafady programan'Andriamanitra. Efa tetikasan'Andriamanitra. Efa voafaritra Andriamanitra mialoha ataony izany asa famonjena izany. Dia io ny teny grika pro oristentes ary misy n'ilay hoe pro. Aza hoe pro izy tena pro tsy pro fa ilay hoe pro zavatra mialoha. Dia io ny matoan-teny orizo. Voafaritra mialoha. Ny fanavotana. Io dia voambolana tena manamarika ny fiainantsika kristianina. Any amin'ny resaka fanatitra ao amin'ny boky Levity kosa no ilazana ny amin'izany hoe fanavotana. Ary ampiasaina koa ohatra io voambolana io eo amin'ny tontolo jiosy fa aty amin'ny fiainantsika tatsinanana koa. Ohatra hoe io misy lova-pianakaviana dia ahoana ny fiteny? Iza no hanavitra an'io? Izany hoe mba tsy avoaka any ivelan'ny fianakaviana ny lova fa avotana izay mba ao anatin'ny fianakaviana ka ho azy ihany, ho an'ny fianakaviana ihany saingy fidiny mba tsy hoe hivarotra ny fianakaviana ka olon-kafarino andray ny lova. Fa eto amin'ity andinin-tsoratra masin'ity ny hoe fanavotana 9:7 mbola hitantsika eo anatin'ny 9:13 hatramin'ny 9:9. Ny fanavotana dia fividianana fanafahana. Any amin'ny sehatra ny fitsarana misy an'izany. Inona ny filazan'izany? Inona ny filazan'izany any amin'ny sehatra ny fitsarana? Mandovola mba hanafahana an'ilay olona. Aza manao hoe tsolotra.
zay mihitsiny zay mihitsy fa tsy hoe mihitsiny caution mandoa fa eo amin'ny sehitry ny famonjena vitany Kristy dia tena hoe fividianana fanafana nandevoziny ota isika ary dia novidiny tamin'ny mpanandevo atsika amin'ny fahotana izay satana ny fanafana atsika ny ranolatsaka teo amin'ny azo fijaliana no nividianana atsika fa tsy mba volafotsy na volamena ho ny epistily nosoratan'izy izy iny fantatrareo fa tsy mba volafotsy na volamena no nividianana anareo fa ny rasoan'i Kristy ao mba miara-mikaroka va tsy Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo zao voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay azonareo tamin'ny itondrazana fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilenima ary tsy misy petipetina tsy volafotsy volamena fa ny rahasoan'i Kristy vidy ny fanafana antsika tamin'ny fitondran-tena-dala tamin'ny fanadevozan'ny ota dia ao amin'ny Hébreu toko fahasivy raha mampitany mpisorona be amin'ny Kristy ny mpanoratra dia manolotra antsika indray izany hoe fanavotana tamin'ny sorona indray mandeha monjy Hébreu toko fahasivy andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo indraindray koa izy io dia atao hoe fanalana trosy raha ny amin'ny Levity kosa ny dikany dia hoe Gaël raha ohatra zany ka mitondra anarana hoe Gaël ny olona anankiray dia tokony hoe avitra ny dikany amin'ny teny malagasy mba lazao an'izay Gaël rehetra any zany hoe avitra ny dikan'izany amin'ny teny malagasy dia ary sika androso amin'ny atao hoe foto-kevitra manandanja azo avokato tamin'ity an'ity riavana dia nizahana ny hoe ndao ary le foto-kevitra izay manamarika ny maha protestanta atsika no loharantsika avy amin'ity anjara mofinainantsika ity dia efa fantatsika re dimy le izy ny anankiray amin'ilay izy ny tsy voasoratra ao inona ny manamarika ny maha réforme atsika izy hoe irery ny dimy ndao aloha tany saina fahasoavana ireriany Jesoa ireriany soratra masina ireriany finoana ireriany farany sisa io teny farany eo amin'ny mofinainantsika io voninahitra Andriamanitra ireriany ry dekona malala fiofanatsika zany tamin'ity tao-piasan'ity ireo ny dimy ilay soratra masina ireriany tsy voalazato ny anankiray kosa mbola manamarika ny maha protestanta calviniste atsika dia ilay hoe fanendrena mialoha adi-hevitra prédestination tsy efa enitsika kosa zany raha protestanta tsy nandrean'izany dia ngamba tsy protestanta kosa ndao ary aiza ho aiza io anjara mofinainantsika io no misy hoe fahasoavana ny namonjenantsika andiny ny fahafito hatramin'ny fahasivy ahoana ny voasoratra ao zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahazotsika araka ny hareny ny fahasoavana izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy rahateo
dia efa novakina tamintsika teo ilay toko faharoa andiny ny fahavalo sy ny fahasivy fahasoavana namonjena anareo manamafia ireo andininy fafito sy fahasivy ao amin'ny toko voalohany zany fahasoavana ihany namonjena antsika sy vidikasasaranao miazakazaka amin'ny asa fanompony ny famonjena fa fanomezana maimaim-pona nomen'Andriamanitra ianao ary mety tsy nieritreritra akory izay ila vonjy fa hoy Andriamanitra hoe mila ho vonjeny reto mpanoty reto a ndeha izay ilay hoe voamana meloa hotolorako famonjena izy a atao hoe na tsy mila na tsy nangataka fa nataony vonina ary tolo-botsitra ho asy ho anao ny famonjena na dia tsy mendrika izany azy ao amin'ny liturgie dia misy vavaka fiakekeloka hoe tokony ho very sy ho eloina mandrakizay ary izay ny tokony ho anjarantsika saingy tsy nitendren'Andriamanitra ao amin'izany isika fa notolorany famonjena noho ny fahasoavana tsy vidiny sy vokatry ny fiazakazahanao na niezaka ataonao fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra izay ilay fahasoavana maimaim-pona ary fanapaha-kevitra ny ainga avy any amin'Andriamanitra mbola tsy niantso vonjy akory ianao dia naninona dia efa nanolo-tanan'Andriamanitra hamonjy izay ilay fahasoavana ny foto-kevitra faharoa dia ilay hoe fanendrena mialoha voatendrin'Andriamanitra araka ny sitrapony sy ny fikasany ny famonjena ny mpanota ny andiny ny fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo fa tena misy dikany aloha ilay hoe tsy mitsahatra ny fehezanteny raha tsy hatrany amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo izany hoe tsy azontsika tsaratsarany ireo ny andininy fahasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a dia milaza antsika hoe efa planin'Andriamanitra efa notendrena mialoha efa voafaritra mialoha ny amonjena antsika nampahafantariny zava-miafa sekret ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidy izay nokasainy ny tenany safidy nokasainy tanterahany ny fitondrana mandra-pahatapitry ny andro voatendry anangonany ny zavatra ho iray ao amin'i Kristy na any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy ao aminy koa nanaovana antsika holovany rehefa nitendrena raha teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasana ny fony mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy raha teo voatendrin'Andriamanitra araka ny safidiny sy ny fikasany ho amin'ny famonjena isika ny fahatelo Kristy irery ihany no mpanjaka miivo ao amin'i Kristy ny famonjena sy ny fampihavanana ny lanitra sy ny tany ny raha faefatra ambienimpolo amin'izado moa dia nampidirina ao anatin'ny liturgie antsika androany Jesoa irery ihany tena hoe tsisy zavatra azontsika resahana raha tsy ao amin'i Kristy miivo ao amin'i Kristy ny famonjena tsisy famonjena azontsika toriana raha tsy ao amin'i Kristy izy koa no nampiasain'Andriamanitra mba hampiombona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra sy izao tontolo izao ary ny olona samy olona amafisina amin'ny toko faharoa voalaza teo izany manao hoe Kristy no fihavanantsika ny foto-kevitra faefatra dia ny finoana iray ihany no ahazona ny mariky ny maha-olom-bovonjy dia ny fanahy masina ny finoana no antoka azontsika manana ny mariky ny olom-bovonjy dia ny fanahy masina ambaran'ny soratra masina to hoe inona tompo-kase ny andininy fafiry io ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo
eny ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana verimberinao moa le hoe fikasana fonoana ihany no antoka ahafahantsika mandray ny fanahy masina rehefa nino ianao dia nomenanao ny fanahy masina mariky ny maha olom-bonjy anao vita tombo-kase ianao olom-bovonjy ianao ny andininy 12 sy 14 voninahitran'Andriamanitra iray ihany no kendreny amin'ny namonjeny atsika eo hoe tombo-pahasoavana ho anao fahasoavana ho anao ny famonjena farany marina tombony ho an'Andriamanitra namonjeny asy ianao ahoana ny bokin'i Isaia mba ho fiderana dia manino manindry fo ny aminao izany tsy mba hampifalifaly ianao fa izany tokoa rehefa navelan'Andriamanitra ny fahotantsika dia tonga manam-pifaliana isika fa tsy teny izay ny tanjon'Andriamanitra dia hoe oderaina izy satria voavonjy ianao oderaina izy satria afaka tamin'ny fahotana ianao eo dia eo ny fifaliantsika olom-boavonjy fa mihoatra noho izany ny tanjon'Andriamanitra dia ny hoe hiderana ny voninahity raha voavonjy asianao raha misy fitombona ny olom-boavonjy dia tsy hoe fifaliantsika na fifaliako fa tena Andriamanitra deraina ny amin'izany voninahitr'Andriamanitra ny kendreny ao anatin'ireo foto-kevitra 5 ireo zany dia mario tsara mba tokony ho fantatsika protestanta hoe foto-kevitra tena iorena ny finoantsika tena ampianarina tia amin'ny fiangonana izany atao hoe fahasoavana ny namonjenantsika fa tsy niezaka ataontsika izany atao hoe ny finoana no miantoka ny azontsika ny fanahy masina na mariana ny maha-olom-bovonjy atsika izany atao hoe ny voninahitr'Andriamanitra ny kendrena amin'izay rehetra atao izany hoe Kristy ihany no iandrona ny zavatra rehetra Kristy irery ihany ary ny fisiny izany atao hoe voatendry mialoha fikasan'Andriamanitra mialoha mbola tsy nibebaka akory ianao ny famonjena ho azy ho anao fampiarana ary dao mba alaina aloha ny hevitsika raha ireo ary ny foto-kevitra averina trany anisan'ny mampiavaka antsika protestanta ahoana ny aina antsika n'izany foto-kevitra protestanta izany za voavonjy tsy mila miazakazaka tsy mila miezakezaka dia ahoana ny ainantsika n'izany tsy mila manamartena tsy mirehare amin'ny asa vita mifamatotra amin'ilay ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra tsika protestanta tsisy mihetsika tsy hoe dia tononona anara dia fa amin'izay nataoka ho an'Andriamanitra ny voninahitra fahasoavan'Andriamanitra navitako an'iny raha ampiarahana ilay voninahitra sy fahasoavana ny teny namantsika teo dia tsy mila mirehare amin'ny asa vita fa tena fahasoavan'Andriamanitra navitana ny fanetreteny tsy manamartena ary tsy miaina amin'ny fanamelohan-tena raha ireo moa izany no ampiarahana dia tadidio tsara hoe aza maka ny toeran'Andriamanitra ka hitsara ny tenanao hoe diso nanamarina ny tenanao hoe za tsy diso n'Andriamanitra zany anjarantsika dia miondrika eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra mandraka ireo dia izay anaovany antsika eo tia tompo ndao ary inona koa ny azo ampiarana amin'izany tena ho feno fisaoran'Andriamanitra sika hoe ve za mpanota ity ka novonjenao maimaim-pona ary tompo mbola tsy nieritreritra izay hangataka famelana taminao dia efa vonona ny tananao hanome famelan-kelo mbola tsy nieritreritra izay hangataka famonjena dia efa natolotrao ny tananao
anala tao anatiny onaona ny fahotana mbola tsy nieritreritra izay hiala amin'ny fatorany devoly a no efa vonina ny tananao amany tady mba azonareo an-tsaina ve zany ahoana ny tsy izotra an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra tsy nisaintsainiko akory kanefa dia efa novonon'Andriamanitra fahasoavana fanendrena mialoha dia tahaka izany ihany inona ny fampiarana an'izany efa voahoman'Andriamanitra ny famonjena sy ianao aoko fantatsika tsara le teo tsara ao an-tsaintsika ao am-pontsika fa efa voahomana ao amin'izany ianao efa borneo izy le dika teny teo sisy afaka anetsiketsika ny tsony efa zay mbola tsaroana foana ny teny eo amin'ny batisa hoe efa niantso ny anaranao aho vita borne ianao titre borneo amin'Andriamanitra zany tsika tsisy afaka mandrobaka atsika tsony afa ny tany eny amin'ny bypass rodana ambaki ny trano da oarytsika zay tsy manaraka vaovao koa satria ina koa zany lazay pastery manaraka aona koa ny ampiarana an'izay raha ny fahatelo manao hoe kristian dia aoka apetratsika amin'ny toerany an-trany i Jesoa amin'ny fotoana rehetra amin'ny zavatra rehetra dia tena hoe ivo ny fiainantsika i Jesoa ireriany izy no any lalam-pamonjena izy ny fototry ny fampihavanana faefatra amafisotrany amin'ny famakina soratra masina sy ny fianam-bavaka ny finotsika mba ho mafiorina koa ny maha-olom-bovonjy atsika aza afa-po aminy hoe efa mipetraka ny fitombo-kase fa azony tsara aoreny tsara ny finoana mba iorina ao anatinao mandrakariva ny fanahy masina lay tombo-kase amantarana ny maha-olom-bovonjy anao fa farany isaky ny manao zavatra tsika dia eritreretiny hoe maneho ny voninahitr'Andriamanitra ve ny ataontsika ary tadidio fa ny fahavelomako sy ny fahavelomanao averina foana moa tsy hoe ny amelom-bady aman-janaka fa ny aninona ny anome voninahitra an'Andriamanitra zay kendrena dia milamina daholo manomboka any amin'ny tenanao sy ny vady aman-janako mba ho voninahitra ao Andriamanitra raha veloko ny vady aman-janako fa tsy za zany tena patron be raha vao mahavelona vady aman-janaka fa tena hoe voninahitra Andriamanitra amin'izay rehetra ataoko dia mba ho voninahitra Andriamanitra manao zavatra anankiray ho voninahitra Andriamanitra ireo ariavana no azontsika ny omborana indray tamin'ity fiarahamandinika soratra masina ity niezaka hatrany sika amin'ny taratasy mampitovy ny drafitra dia any arinany rehefa feno zato ny pejinareo dia atovy boky mitony le izy dia nifoazana maraina tamin'ny fotoana eny ary amarany sika hivavaka mamarana izao fiarahamandinika soratra masina izao zay ry tompo ary misaotra ny asan'ny fanainao masina mampianatra anay ankatoa izay ny fampizarana teto ataovy mafiorina ao am-po sy ao an-tsainay fa fahasoavana namonjenanay ary efa voatendro ho amin'izany famonjena izany izahay na mbola tsy nahalala akory ny filazantsara azy efa voatendro ho amin'izany famonjena izany Madagasikara na mbola tsy nahafantatra ny amin'ny Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty azy misaotra anao koa fa sarianao ny sainay resenao lahatra izahay fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesoa ary ao aminy ny androna ny zavatra rehetra misaotra anao Andriamanitra fa ataonao mitovy tanjona aminao izahay dia ny anome voninahitra anao amin'izay rehetra atao koa na inona tompo fikasana tsara ty anatinay dia atao mifanadrify amin'ny fikasanao zany ary ny amin'ny fanatanterana dia ho fanehoana ny voninahitra ao dia hiasa izahay ho voninahitra ao hianatra izahay ho voninahitra ao
ikarakara raharahara-panjakana sy any amin'ny birao samihafa izahay ataovy mamirapiratra amin'izany ny voninahitra ao dia ao atokantrano izahay ikarakara ny tokantrano sy ny ankonana ataovy maneho ny voninahitra ao ny asan'ny tananay tompo ao ny fiangonanao dia aneho ny voninahitra ao koa amin'ny ezaka rehetra ataony amin'ny fitoriana ny filazantsara manomboka amin'ny fitariana ataon'ny foibe FJKM ny fiezan'ny sodapartany ary izay atia ny fitandremana indrindraindrindra dia tonononay ny asa miandry ny fitandremana eto amin'izao misy ana izao tompo ianao no mahalala ianao ampaherin'ny tompona andraikitrisana ambaratonga ato amin'ny fitandremana isotro fitiavana ianao mbola hiazona ny kristiana amin'ny tanamaherinao satria efa vita tomboka se amin'ny fanahy masina izy ireny dia mbola nonona vavaka ampomankiny izahay amin'izay mety manery ny fonay tianay angatana aminao rainay izay ny an-danitra ho masinina ane ny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay no izay nasahaza ao anay ary mamelany eloka taky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen